atolotry ny Orange. Tantara zapare niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagascar no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar, saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Fantatrao ve ny fisian'ny tolotra serapro? Tolotra natao indrindra ho an'ireo orinasa madinika ny serapro, satria dia fahafampo ho an'ny rehetra tsy ankanavaka amin'ny tanjon'ny Orange amin'ny maha orinasa antserasera azy. Arao angety tantarana mpandraharaha amina asa tanana malagasy iray ity. Ho fantatrao ao anatin'izany ny tena mahazava-dehibe ny tolotra serapro, satria dia io no ampiasainy amin'ny zotra tsara ny fandraharany. Mandinika be ary madamy ry izany. Fa misy ina ary ny tarehako. Traso hoe jerena amin'ny finday. Nataoko izandray ary ilay izy teo. Ay nataoko tatao mipaosy ivelan'ity kitapo keliko ty. Salama tompoko. Oe, manahoana tompoko? Azafady raha nanaitra anao Tsy maninona ka? Tsy arotro mantsy dia nanantona mihitsy ahy. Fa mifankafantatra ve moa tsika azafady? Ohatry ny olona mbola vaovao be amiko anefa ianao Tsika, tsy mifankafantatra mihitsy tsika. Fa afako ty madamy ty izany ka. Sady ataony tsara dinika hatrany na nitarehako na ireo zavatra ety an-tanako na... Ono Azafady madama fa somary maimaika afaka mahazo addition ve azafady? Tiariny azafady misaotra. Tena tsy androko izay ny voana atao fa ohatrany hoe natahotra tampoka teo Izy kosa tena manatona akaiky be amin'ny resaka. Marina raha tsy salandriny anaikitra reny mihitsy. Kay! Enao kosa tsy mijery lala azafady. Wahio! Mengalatra tony Maheva ve? Eny kia, boribory aky tany marina. Fanga efa eto ndrisa sendra mandalo fotsiny. Efa eto akia, tsy mahafoy ny tanindrazany Ndry mahafinaritra izany. Aiza aloha ndry izany fa dia avelandalo fotsiny ve sao fionan'izao? Somary maimaika akia io fa aloha raisiko ny laharandry dia mifampiantso eo Tsy mampanina ndry izay? Tsy manina mihitsy ka. 037 68 Sady orange koa kay. Mety amiko tsara. Pipeko ndry. Iny laharako. Izay fa mifampiantso eo akia. Faly nahita ndry. Ok kia, za koa toraka izany. Fa inona ary mahamaika be ankala toy iny? Ohatrany hoe tsy hamehana tsotra fa sady kodikody tsy haiko izany. Tena saika mipitika mihitsy ary vodonany teo afaka. Io fa tonga eny dia misy taxi azo raisiny eto amin'ny fiantsonana eto. Aloha tonga dia mandeha amin'ity so sanatria manaraka ilay madama teo. Mandevy azafady? Ankoron-drano ange azafady raha misea. Tsy palitro za teo amin'ny kaizy teo fa tena nanaovany fijerina tala mihitsy Nidinidinihany be ambony ambany. Izay no ilazako hoe tena olona hafahafa iny. Ary andraso iantsony any amin'ny atelier amin'izay fa tena diniko hatramin'ny zava-dehibe indrindra tokony nataoko. Allô nana? Manahoana ny ao amin'ny atelier ao? Milamina? Aiza ho aiza nareo izao amin'ireo poketra rafia 500 isa injehantsika? Ay kosa. Andalo kely any am-pivarotana dia mankany aminareo any avy eo Ok. Efa nandalo tao an-tsena tao ihany ary ve izay no meva botika nakan'ireo entana nafarany. Allô kanto? Efa nandalo tao ve no meva botika? Vao io mihitsy? Ay, efa milamina daholo ny kaonty? Ok be izany. Tonga dia nametraka komandy indray? Ay kosa. Andalana ho any am-pivarotana mihitsy io fa anto iza nandresaka ary.
Dia mety hoe inona nefa nitanjon'izany madama izany ho ianao e? Asa tsy fantatro. Raha izany fitantarana ho azy izany aloha tsy hitako loatra izay hafahafa amin'izany e. Enao marina. Tena mbo marina kosa e. Ianao fotsiny ny hitako tonga dia miaro tena be. Zay Davida malalako zay. Tsy mba taitra, tsy mba miraika, tsy mba mailo fa rehefa voa avy any amin'izay nahazo azy ihany vao hoe do miaranoatra vonjeo aravady. Sery miangaly keliko e. Mba inondray voany tsy nampozina ka nila vonjy tamin'ny ravady dia lazaina fa hoe toy izany foana. Fa ny zava-mitranga rehetra dia tokony ho lesona avokoa, tsy atao mahavoa intsony. Dikany tonga dia mila mailo foana vantany vao miseho ny fambarafahafa. Fa ndehanao versement any amin'ny banky nga ianao tamin'io fotoana io e? Avy ny sakafo tao ary vao ndeha ho any am-pivarotana. Ka fa mailona diso toerana ny ianao raha izany. Eno ahy e, amaivany foana ny zava-mitranga. So rehefa tsy hita popoky madame miangaly mpandrahara-panao asa tanana malagasy vao hipopopo anao filazana ao amin'ny FB ao. Aza miteniteny foana eto ianao. Lasa lavitra loatra kosa ianao izany. Izany eo ihany fa efa arako ve ny vaovao anatin'ny tolotra sehatra izay ampiasainao sy ireo mpiasa tantananao? Inona ny vaovao ao hono? Misy internet fanampiny ao anatin'ny sehatra. Sehatra moa no iantsona azy. Tsara kosa izany. Mba manampy an'ireo antso sy SMS ampiasaina ao anatin'ny tolotra izay hifaneraserana akaiky foana amin'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa kelintsika izany. Fa miresaka sehatra ianao dia tsaroko fa nifanena tamiko tokoa totosera tamin'ny maraina. Manao tokoa izy ihany? Efa mba tsara aloha izy ihany e. Fa ny angavy amafy izy hoe mba omena asa atao hono fa tena sahirana e. Mampalahelo izany. Atao ahoana nefa ny hampiasa trano azy na dia mitady an'izany mafy azy tsika. Olona tsy hafa fa raha vavy ny reninao izao. Izany mihitsy. Fa nieritreritra hoe Roviana moa kanto no mandeha congé de maternité. Ka izay mihitsy koa no eritreretiko io. Saingy mbola misy 3 volana be izao. Ka azona tonga dia raisina ange izy tsy maninona mihitsy izany e. Dia tonga dia mba mizatra asa miaraka amin'ny kanto ao. No mba tonga dia mifanerasera amin'ireo client. Mba tsy manavao be ireo client rehefa lasa kanto. Tsy mampaninona anao izany? Maninona moa izany e? Fifanampiana ange no atao e. Izy mila asa, tsika koa mila olona. Ny 3 volana mialoha tsy olan'izany e. Solondray aman-dreninao raha teo izy fa tsy olo-kafa akory. Ary raha teo ianao aza ny tokony tena topo-kevitra amin'izany fa ianao ange ny mpitantana ny orinasa e. Izaho manana ny asako manokana, manampinampy anao arak-hevitra fotsiny a. Misaotra Davida, azonao mihitsy ilay ato am-poko. Fantatrao tsara fa izy no mba nataoko solondreny vantany vao matiny eny. Izy raha teo sisa no hany velona amin'ireo ray tampo amin'eny. Raha maraina ihany dia andalo ao aminy ary entoko any am-pivarotana avy hatrany raha efa vonona izy. Ary izao ahitsy ho ahy io fihetseham-ponao io. Diso matahotahotra loatra, diso miahiahy loatra, diso miaro tena loatra. Tsy ahasalamanao nge io ny farany e. Fa ezaka re. Fa na izany aza tena tsy matoko lolo ho le madama izay a. Atomboka dia n'izao ny ezaka fa tsy endrasana raha-pitso akory. Eno hafa ezaka. Sery miangaly keliko e. Ndao hikarakara sakafo amin'izay fa tsy lozanao manadro ao adro eo fotsiny ndraika. Ka efa azoazoko an-tsena mihitsy fa tsy normaly iny ame andriny fa mifangaro zavatra hafa. Kôdikôdy hafahafa be izany indriny resaka tamiko. Toditodika foana. Ka nanabe ihany aso manaraka ao ariana koa ao iziko. Dia tsy nielingelina tato mihitsy izany ndry aloha raha tsy izao indray. Voalaza ndry. Nefa dia ato ny mahazatra raha mbola resaka trano fisakafoana. Vetivety le livreur anay ty. Allô Benja? Azafady madama manelingelina fa somba misy fomba hafa azo
zahoanan'le matamana toerana le poketra raha fiasikiraro fa tena tsy mandray antsy mihitsy izy efa eto amin'le toerana ny fanomezana fotoana nefa amin'izao. Vetivety ary ndraso aloha ki connecte vetivety hijery an'ity client anay ity vetivety io eny fa connecté ny vadiny ndraso andeha fazako afatra miafina zay tonga tena maly kosa voakitiky ny zana noho ny finday an'le raha matoa dia lasa silencieux loza koa zany ary tsy mitranga le zavatra ohatran'izay raha tsy amin'ny fotoana tena hoe ilanao an'le finday oay ary ino ty MP alefan'ny botika mikolo amanjany ity ampinany reto angely commandena ihany madame miangaly ceinture 10 isa kavina rafia amin'ity modèle ity 30 isa 10 mena 10 mavokely 10 vert pomme. Ok voaraity irapela kely an'le livreur anay teo alokia. Allô hoavy izy benja misaotra madama efa niantso avoateo mihitsy izy vidy dia livraison rozy isa dia manampy nika izy amin'ny production any amin'ny atelier ok benja matoky anareo ndraso tokoa aloha iantso kely ao an-tsena 2 minitra fotsiny nefa efa mikitika finday ihany. Allô kanto milamina reo sy totoa serao milamina tsara. Ok dia mba eto manarakaraka andrerany-trano foana izy rehefa misy client mijery entana dia mba hitany amin'izay hoe toy ny ahoana sy ahoana avy ny tokony atao amin'izay koa mba mamerimberina amin'ny tadidy andreo entana misy sy ny vidiny izy. Ok ary matoky andria zay aloha fa mazotoanareo ao message ray ho an'ny ankizy ao amin'ny atelier kisisa amin'le fanampina commandin'olona teo vetivety fotsiny. Zay ohatr'izao foana zany natao indrindra efa tsy eo ampivarotana sy tsy eo amin'ny atelier eny akiko zany ve ki tsy olany crédit ohatriny isan'andro antso isaky mihetsika amin'ireo mpiasa SMS connexion zany indrindra kiny na tonga anay nampiasa ny tolotra sera pro tolotra amin'inona ki zany any Orange Madagascar tena vaovao be amin'ny sofoko izany tolotra izany ny tolotra sera pro dia flotte ho fanampiana indrindra an'ireo mpandraharana orinasa kely toanay izao. Tolotra ahazoana tombony maro be izy io, tolotra tsy misy fifamatorana ary misy safidy maro ahafahana misitraka ny tolotra. Zay izao olona enina isa no ao anatin'ity orinasa kelynay ity. Za ao amin'ny atelier 3 livreur ray ao ampivarotana ray. Efa indri moa fa tranombarotra miangalo soa no anarany dia manana numéro flotte ray avy zay dia mahazo bonus appel SMS aminay samy flotte, bonus internet ihany koa. Ve misy an'izany tena zao vao mahafantatra ny fisian'izany tolotry ny orange izany gaga mantsy hoe raha isan'andro no iantso tsy tapaka na i-connecte na andefa sy mainsy toy izao foana marina tsy olany crédit fotsiny ny atsasaky ny tombom-barotra ao anatin'indray volana asa dia mahita lazaina kia fa eny mety tombony izany raha tsy nampiasa ny tolotra sera pro zay dia hatramin'ny flotte misafiro io tolotra io aky izay enina isa zay mihitsy tsy afaka mampitombo mpiasa tsony izany reny dikany afaka mitatra foana ny orinasa retsy efa tolotra hafa indray no hidirana amin'izay fotoana izay. Ny orange ange retsy ity ka tsy lany atolotra manana offre ho andry foana izy na olon-tsotra toka ndry na orinasa kely ndry na orinasa antony na orinasa lehibe azoko antoka mihitsy zany. Faly mihitsy any lazany davita fa misy internet fanampiny indray koa ny sera pro. Miasa be daholo mantsy zany na amin'ny samyzay na amin'ny fifandraisana amin'ny client. Mahafinaritra ki izany zao ndry tsy sahirana fa sady afaka migereny asa no afaka manana fotoana amin'ny zavatra fa maro be. Zany mihitsy tena manampy be ihany fisian'ny tolotra sera pro. Way maheva misy inona ke tia manatona tsika ity le madama ny tantaraiko. Tsy
diso ny fitadidiako fa tena izy ty. Dia andeha ve? Tsika samy atrika azy satria ondre hitantsika eo ny tena tanjony. Manahoana daholo tompoko? Salama madama. Salama tompoko. Anao ty lakaviny ty madama raha tsy diso a? Fa taizany nahazonao an'ity? Alalana vezany akanao ny iengiko ary tamin'ny fomba hoana nahazonao azy? Kalma aloha ndriry mingaly a. Azafady madama. Tsy ho kalma amin'izao mihitsy afa nitadiaviko fatratra ty ilana kaviny ty rehefa tsikaritra hoe tsy teo antsofiko tsony za tonga tany an-trano tamin'iny fotoana iny a. Zao nefa le izy eny ampela-tanany. Tsy afafy zany amindry. Aleo aloha anazava madama. Ialako tsy ny be dia be aloha raha nanafotoana anao ny fihetsika nasehoko tamin'iny fotoana iny. Tena tsapako hoe tsy mety. Manarak'izay tsy taizakory ny nahitako an'ilay ilakavinao iny fa tery ivelany tery. Aloha kely ny fiantsoana ny taksi. Tamin'ilay tsika roa mifanena amin'ny fandona mafy iny izay. Tonga dia fantatro hoe anao satria laniko tsy enjery ny pozinao madama tamin'iny fotoana iny. Ensemble pataloha sy gilet fotsy, tolamba somary gasigasy izay, kavina rafiamena misy boribory kely fotsy afovoany, satroka rafiamena misy sisiny fotsifotsy, kapa hoditra tena izy misy haingony rafiamena, ary kitapo kely hoditra mifangaro rafia miloko mena. Ndrarakivy loatra tamin'ny akantonao a madama. Ny tsiriritra loatra fahaizanao mihaingo sy ny akanton'ireo zavatra teny aminao a. Anka tsy voafehako ny fanatonana akaiky anao loatra tamin'iny fotoana iny nefa olona tsy fantatrao akory a kararony loatra ny setry ny fihetsiko taminao. Menamenatra be mingaly. Isolo favanao ve araha vavy? Tsy namalika raha fa tena hita hoe menatra mafy. Tsy mahajery an'ilay madama akory aza. Efa hitanao ve ilay tranombarotra antsoina hoe Mengaly Soa? Na efa henoko lazany? Mpamokatra asa tanana malagasy vita amin'ny hodi-boay, tandrokomby, rofina rafia zany, elikely. Dia tao izy ireny no nitsofaina. Fanontaniana saika apetrako mihitsy mantsy izay hoe aizy madama mahita an'ireny haingo tsara tarehy miavaka kely ireny. Izay ny tena nanitikitika voalohany indrindra. Izy ny tompony io tranombarotra io. Marina hoe? Ary izy mihitsy koa no mamokatra an'ireny haingo rehetra ireny. Izy ny madame Mengaly tompony tranombarotra Mengaly Soa. Ary tena iangaliana hatramin'ny fiaingony mihitsy aza. Tena miala satroka madama. Tsy vitany tsara tarehy ianao fa tena mana-talenta be koa kay. Ny sady mahay mihaingo. Tena mpanakanto e. Izay le retsy fa tena menatra mifona aminao a madama tamin'ny fihetsika tsy voahevitra nasehoko. Tsy nampoisiko. Tena tsy nampoisiko izany ny antony. Marina ny voalazan'ny vadiko fa diso miaro tena loatra. Fa mailona diso toerana ny raha ny tantarako ny zavaniseho rehetra. Tena tsy misy fahadisoanao izany madame Mengaly a. Indrindra amin'ny toerana misy ianao hoe mpandraharaha, tompona orinasa. Tena mila mailo mihitsy manoloana an'ireo olona tsy fantatra manaka-dresaka sy fifandraisana amin'izao fiainana feno tsy fandriam-pahalemana izao. Averiko indray fa miaika hoe izany diso tamin'ny fihetsiko. Ny fomba nanatonako anao, ny fijeriko miopefina nolona fitsiritako mafy ny fomba fiaingonao sy ny akantonao ateraka izany. Enge zato izy tena vehivavy sambatra loatra ianao. Sambatra ny vadinao manana anao. Hoay, sarindra aloha ny anarako azafady. Za kosa ny maheva. Namany zato vehivavy mana-talenta sady manjo aok'izany zato. Sikia. Tena mba mahaliana madame Mengaly ny hitsidika an'izany tranombarotra ao izany a. Alalako ireo vokatra medinao. Anjifako izay mety amiko moa izany. Mba hakasopapa aminao mihitsy koa amin'ilay fomba fiaingo. Tsy misy olana mihitsy izany ka. Raisiko an-tanandroa sady omeko fahafaham-po ny client-ako vaovao. Somba mendrika dombera kosa ki izao marina. Hivadika vola mantsy izany izao ilay asa tahotra tamin'iny. Mba mangina kia.
eny sarindra maheno anao a azafady fa tapaka nresantsika anykeo ie firy nisan'ireo elokely vita malagasy ilainao an'ireo demoiselle d'honneur amin'io andreo enina isa ok ndraso anontaniako ny stockagenay ary hoe fa afaka manao commande koa ngenareo dia atao arak'izay ilainareo mihitsy ie ampifanarahana amin'ny lokon'akanjon'izy ireo ohatra anontaniana ihany aloha ny stockinay ok ary mamerina miantso anao ary avy eo lasa client mahafatrapo ankehitriny le olona nampy azy fahiny lasa client sady lasa namana mihitsy aza sery miengaly inona zao no dikan'izany fomehanao zany tsy misy inona efa niova ara izay no tianao atongavana tompoko efa tsy miangaly miaro tena fatratra araka amin'ny filazanao azy tsony eno zange manaiky sady miaiky amin'inona miaiky ny akantony madamy miangaly tohany madamy sarindra ihany koa ianao any anio eo ihany marina nge zany mbola tara aminao foanana dia fa vadiko firy taona azy ianao tsy madamy sarindra ihany fa ny olona rehetra manodidina anao mihitsy samy miaiky daholo ny fahaizanao miaingo fahaiza miaingo miaro afetsifetsena afetsifetsena toy ny ahoana hono andrematoa ny asa tanany ihany ny ainjaikany hatrany atapon-doka hatrany ampaladi isan'andro izay tonga dia tokambarotra vita ho azy any amin'ny lalana lehany rehetra eny izy manao doka amin'ny fiaingony amin'izay rehetra lehany ve mo ny asa mihodina ihany fa anjo sy somaiso lava amin'ny alalan'ny tolotra serapro an'ny orange dia vita ny fandrindrana sy ny fanaraha-maso zany mihitsy miketrika ianao ka tena vehivavy miketrika isan'ny mahafinaritra aminao koa izany toetsaina miketriketrika sy tia karokaroko izany fa iza kosa dia hoe isan'andro mihitsy miaingo amin'ny asa tanako hatrany atapon-doka hatrany ampaladia tsy isan'andro kosa izany hoe tsy maintsy misy santionany amin'ny asa tanako foana ety amiko isan'andro ary matetika mihitsy no misy manontany ireo vokatra isalorako hoe aiza no anjifako azy dia nitoeram-pivarotantsika tranombarotra miangaly soa avy hatrany no atoroko azy ireny mazava ho azy mety ka tena mety ino fa namaly sms kanto elokely miisa 10 ny ao amin'ny stock ok mety zany dia sady tonga dia antsona koa ny any amin'ny atelier fa efatra zany sisany ao amin'ny stock elan'izay enina isa ho an'ny sarindry izay allo manahoana ny asa ao mandeha tsara firy mivitatra eto tamin'ilay poketra tapaka zany dia tamin'ny firy vao miverina tsy nisy fetraikany tamin'ireo fitaovantsika nefa noho ny miverina ay kosa ok dia izao tonga dia apetrako sao adiniko ny botika ampela sy hoan'ny moron-davana anao commande misimisy alefako sms ireo commandeny sy ny isan'izy ireo isan'isany vita izay dia mila manamboatra elokely 10 isitsika fa kely sisany ao amin'ny stoktsika ao ok mandalo any ary ariva rehefa avy mandamany commandin'olona tokony atao mibinja livraison rapitso ok vonony ianao aiza anao le voalohany aloha tonga dia any amin'ny orange alohana vao mitolotra serapro ndra olany vola amin'ny crédit lavy eto efa petsoana amin'ny ankizy ao amin'ny atelier sy ao am-pivarotana tena hitako mandamy maniasa anao le izy tokoa moa ratsy izany atamana ka manavao azy ity foana isam-bolana isaorana ny orange fa efa betsaka izay karazana tolotra sy fanohanana taona izay mba voatoana ihany koa izay mpandraraha madinika amin'ny alalan'ny tolotra serapro tsy voatery ibahana ny fotoananao manontolo ny asa fandrarahana ataonao azonao arindran-davitra izany amin'ny alalan'ny tolotra serapro satria orange dia manana service pro mifanaraka amin'ny orinasanao na toy ny ahoana beny hanamora ny isan'andronao sy hampandroso ny nofonofonao natolotry ny orange
tantara zapare niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagascar no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar, saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Orange eo anilanao.